ao anatin'izay etsika raha toe-karena ho an'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola eto Madagasikara izay hatrany dia tsy azo atao ambanin-javatra ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay sehatra iray azo ambara tokoa fa dia herjika ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara mitondra fanazavana ho amin'izany ary ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Maro moa ny atao hoe seha-pamokarana na leta ty raha zay ilazana azy. Anisan'ny fototra ny pamokarana amintsika dia ny resaka fambolena sy fiompiana. Zay zany no tena mifampiresahana satria fantatry ny olontsika hoe manana an'ireo rezika, manana ny potentialité be da be ahafahana manatsara an'izany. Mena ohatra amin'izany ny vary, ny katsaka, mena tombon-dany mihitsy ny katsaka satria be da be ny tsena amin'io dia ny fiompiana omby osy ary ondry. Maninon'ireo satria ireo ny tediavin'ny tsena zany, na tsena ao anatiny na ny tsena ivelany. Fantatry ny olona zany hoe inona ny herintsika, inona ny ahafahantsika, ahoana ny ahafahantsika ahatonga an'ireo zavatra anantsika ireo azoana famokarana ampitombo ny vola miditra any amin'ny tantsaha. Zay zany ilay ataoko hoe fihodona anatiny dia ny filazana taminy ihany koa fa hoe tsy ny fanjakana intsony ny hamokatra an'izany fa fanjakana manamora, manamarina ary miaro an'ireo tombotsoa rehetrarehetra anatin'ilay izy. Na ilay mpamboly kelitsika izay lazainy olona hoe roahana ho aiza moa fa ny isotonana an'ireo mba ho any amin'ilay atao hoe ny todika any amin'ny tsena ahafahany mamokatra bebe kokoa ny tediavana an'ireto mpandrarah lehibehibe na ny toerana na tia ivelany ny antony alehantsika amin'izao fotoana izao.